Entoana no amafazanao ny taninao, entoana no anamboaranao ny sahanao sy anangonanao ny vokatra. Fa ny taona fahafito kosa dia tena fitsarana ho an'ny tany dia sabata ho an'i Jehovah. Aza mamafy amin'ny taninao ianao ary aza mamboatra ny sahanao. Levitikosy 5:3-4. Fitahiana lehibe nomen'Andriamanitra antsika ny zavaboary. Ambonin'izany ny tany izay nomen'Andriamanitra antsika dia fitahiana ihany koa. Fitahiana izany ny tany. Hoy ny Levitikosy 5:3-4 mahakasika ny lalànany amin'ny fitantanana ny tany, zaran-tany izay nomen'Andriamanitra antsika. Enimpolo taona no hamafazanao ny taninao. Enitaona no hamafazanao ny taninao. Enitaona no anamboaranao ny sahanao sy anangonanao ny vokatra. Fa ny taona fahafito kosa ho fitsarana ho an'ny tany dia ho sabata ho an'i Jehovah. Aza mamafy amin'ny taninao ianao ary aza manamboatra ny sahanao. Rehefa tany anefitra ny zanak'Israely dia nomen'Andriamanitra zaran-tany. Hoe ity zaran-tanin'ny Naftaly, ity zaran-tanin'ny Zebolona, ity zaran-tanin'ny Efraima, ity zaran-tanin'ny ohatran'ny zanak'Israely rehetra zany. Samy nomena tany. Tany manko ny fivelomana fambolena, fa ny antokony levy no tsy nahazo tany satria ireo dia mikarakara ny tempoly, ka ny foko hafa rehetra dia manome ny sakafo ilain'izy ireo isan'andro. Mikarakara an'ireo taranak'ilevy ireo satria taranak'ilevy no manao fanelanelanana amin'ny zanak'Israely sy Andriamanitra, mitondra fanavotana ho amin'ny zanak'Israely rehetra. Fa ny zanak'Israely dia nomena zaran-tany ambolena, ka ny fitsipika dia izao: tsy azo amidy ny tany, aoka tsy ho amidy ny tany. Ary raha sanatria ka tsy maintsy hivarotra ny tany dia noho ny fahantrana ihany, mahantra zany zay vao azo amidy. Kanefa na amidy aza ny tany dia izao: azo nylay nivarotra ny tany avotana ihany izy iny. Tsy mananjo mihitsy zany le olona nividy ny tany hoe alao ao anay mandrakizay ny tany, satria tsy izany no zaran-tany men'Andriamanitra azy. Dia azo avotana iny, ka rehefa afaka fitopolo taona, afaka fitopolo, dia hiverina ho amin'ilay ny olona nomena azy ny tany. Raha mbola tsy alainy zany ny tany dia afaka ampiasain'ilay nividy azy foana. Fa rehefa tiany alaina le tany dia azo averina, zany hoe tsy ho azo mandrakizay zany. Dia ny tany ihany koa dia ambolena mandritra ny enitaona. Mamafy ianao dia mamboly mandritra ny enitaona. Fa amin'ny fito taona fahafito dia baikoin'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Israely hoe aza mamboly, aza asaina ny tany, fa avy alao izy haka aina tsara. Io zany le atao hoe sabata ho an'ny tany. Men'Andriamanitra fitsarana hatramin'ny tany aza dia men'Andriamanitra fitsarana. Dia izany lesona izany dia tokony manome lesona ho antsika, ho amin'ny fikarakarana ny tanyntsika. Nomen'Andriamanitra havokatra, sakafo ho antsika ny tany, ary tokony isaorantsika an'Andriamanitra. Misy an'izany le tamin'ny andro taloha misy fety be dia be, fetin'ny taberna kely, fetin'ny ratsan-kazo, fetin'ny voaloam-bokatra, fetin'ny sabaka. Misy an'ireo fety be dia be ireo izay nomen'Andriamanitra, ka rehefa tonga ireo fety miaraka le fety zany dia mandritra ny 2 volana ny olona dia tsy manao ninninona fa manao fety fotsiny. Mba eritrereto nge mandritra ny 2 volana tsika zany manao fety, tsy miasa fa dia manao fety, mihinana dia manao fety. Kanefa ilay fety dia manaraka ny zotra tian'Andriamanitra anaovana ny fety. Ny antsika moa fety amin'izany zao dia fetin'ny fisotroana sy ny fihinanana sy ny fifalifaliana indraindray ary mivoana mihitsy ny fety amin'ny mialana tsiny amin'ny adalàna ny fety. Fa tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia tena fety masina, mifaly ny zanak'Israely. Inona moa no tiana ho resahana amin'izany? Na ny tany aza izay nomen'Andriamanitra hahavelona antsika, hahasambatra antsika, dia misy lalàna napetrak'Andriamanitra. Amin'ilay taona fahafito, raha ohatra mbola misy vokatra miakatra eo amin'ilay tany izay tsy namafazana zany, tsy nampiasaina, tsy niasana, dia ho an'ny mahantra ny vokatra miakatra ao. Dia mitsipona daholo ny mahantra. Zany akory tsy midika hoe mandritra ny enitaona ny mahantra tsy mihinana, fa samy mena zaran-tany zareo. Fa indraindray mety tsy ampy ny vokatra, mety tsy nahomby tsara ny taona, dia lasa tsy ampy ny hanina ho an'izy ireo. Fitahiana ho antsika ny tany izay nomen'Andriamanitra. Lesona voalohany zany dia izao: miasa ny tany, aoka ampiasaina ny tany. Ary ny faharoa, aza amidy ny tany, n'iza tsy tokony mivarotra tany. Ary ny fahatelo farany dia izao: rehefa tonga ny fotoana hitsahara ny tany dia mba maka sasatra ny tany. Ho an'izy zany tombontsoa antsika olombelona izany.
tiantsika Andriamanitra ary mametrapetraka drafitra matipaika mba hahasoantsika amin'ny alalan'ny tany hivavaka isika. Tombo tsara, misaotra anao satria nomenao tany izahay ankehitriny dia efa samy hafa ny zaran-taninay, misy kely, misy betsaka, misy manambe, misy tsy manana mihitsy aza, kanefa dia tianao foana izahay. Ampio izahay mba hatsapa ny fitiavanao amin'ny alalan'ny tany izay nomenao anay, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.